misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahameramatsika tsirairay avy indray tonga eto mifandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alakamisy ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fianarana ny ten'Andriamanitra eto. Aloha andehantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaka isika. Ianay tsara teza amin'danitro tolotra ianao ndeherany laza ny aza sy ny voninahitra. Makasitraka anao izay tompo satria tsapanay manjaka reva ny fidiranao nitsihatra ny fiainanay. Tsapanay ihany koa fa eo ianao ary mijery mahasoanay. Metezanao anavoanay manjaka reva ary ampilefitra ny izaonay ka ianao ihany no azo laka eo amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Alohan'ny lesonantsika androany dia manao hoe mpanota. Ny nombe sy ny maro teo amin'ny Jiosy fa faizina dia nyty amin'ity fiainana ity ny fahotana no heverina ho sazy noho ny ratsy natao na nataon'ilay mijaly na nataon'ilay mandreniny zany fahoriana rehetra nefa nanjary niova io fahamarinana io. Satana ilay niavian'ny fahotana sy ny vokany rehetra no efa nitarika ny olona hevitra ny aretina ny fahafatesana ho avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ho sazy ho azontsika izany ampiarina araka ny fahotana. Noho izany izay nasian'ny fahoriana lehibe na ny atambo dia mbola nizaka koa fanampin'izany. Dia lasa tena enta-mavesatra noho ny fiverenana azo mpanota mihitsy aza. Noho izany dia voahomana ny lalana andavan'ny Jiosy an'i Jesosy. Niariary teo masin'ny olona marobe indrindra teo amin'ny olon-tsotra ny zava-manahirana nisy ny fariseo dia ny fanontaniana napetrany sy ny hevitra ny bahana tao am-poniny tsy finoany ny zava-misy momba n'io toe-javatra io. Matetika manko no efa nanao fakakana miariary teny an-dalambe Jesosy ary fanamahivanana ny fahoriana manjakariva no asa nataony. Ny fanontaniana tao an-tsain'ny marobe dia hoe Andriamanitra ve hampanao asa mahery toy izao amin'ny alalan'ny mpisandoka ary izay antotantrerin'ny fariseo fa toetran'i Jesosy? Na dia niakatra eo anaty Andriamanitra azy Jesosy ankehitriny ka manana anjara amin'ny seza fiandrianan'izao rehetra izao dia tsy nisy veriny ny toetrany mamindra fo. Ankehitriny io fo izay be fitiavana sy mangoraka io ihany no midanadana ho an'ny fahoriany taranak'olombelona rehetra. Ianao ao anatin'izany. Ankehitriny ilay tanana izay nofatsihana dia mitsotra mba hita be dia be ny vahoakany izay teo amin'izao tontolo izao. Ka tsy ho very izy mandrakizay ka tsy hisy androbaka azy ihany koa eo amin'ny tanako i Jehovah. Ny fanahy izay nanolo tena ho an'i Kristy dia sarobidy eo masony mihoatra noho izao tontolo izao. Andalo tamin'ny ady miatra manaina tao Kalvaria ny mpamonjy mba azahoany mamonjy olona anankiray ao amin'ny fanjakany dia ianao izany. Tsy andahoana ovinana anankiray izay antony nahafatesan'i Jesosy raha ohatra ka tsy mifidiny andao azy ny mpanaraka azy dia hiazona mafy izy. Irena no tanteraka aminao zany tsaro fa be fitiavana anao ny mpamonjitsika ary nandao ny zavatra rehetra nananany ny fanjakany tany an-danitra izy noho ny fitiavana anao manokana. Raisoara ny famonjena. Amen.
Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao zay ny amin'izany fitiavanao lehibe zany atao fitsapanay lalina amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa nanolo tena ho anay ianao ary sarobidy eo masinao mihoatra noho izao tontolo izao tokoa ny fanahinay. Tompo ampio izay atakatra n'izany fitiavanao zany ka tsy andaho anao naoviana aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.